Ny fambolena sy ny fiompiana no fototry ny fiainan'ny malagasy ary lakile ny fanarenana ara-toekarena. No tanteran'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana tao Antanimena ny latabatra boribory ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola ny 20 Janoary 2024. Fiaonana no tarihin'ny Ministra Rasatarmanana José Nirina niaraka tamin'ny Ministeran'ny Toekarena sy ny Fitantanam-bola nahafahana nametraka mazava ny lalana ho amin'ny fampandrosoana maharitra. Misy tokoa ilay tavin'avandy ny raha Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana sy ny Ministeran'ny Fitantanam-bola sy ny Ekonomia mifanakalo manatrika azy daholo ny technicien ao anatin'ny ministera manatrika koa ireo mpiara-miombonantoka teknika sy ara-bola mondial, ny AFD, ny GIK sy ny AFD, ny Européenne, ny BAD sy ny rehetrarehetra izay miara-miombonantoka amintsika amin'ny fiarahamiasa. Androany izany tsy mbola izay famatsiana izay no resahantsika eto fa manana volontsika eo amin'ny 1,300,000,000 eo vola amin'ireo projet programme miara-miasa ministera amin'izao ahoana ny ampiasana an'ireo araka ny filan'ny malagasy ary mba hisy fiantraikany amin'ny fampandrosoana ny fahitatsara sy ny famokafana eto Madagasikara. Izay zany aloha no resaka androany. Ao anatin'izay hoe ahoana ny anitsiana an'ireo accord de financement efa mandeha zao ireo mba ahafahantsika manatratra ny lalana tiantsika hitondrana ny firenena amin'izao vanim-potoana izao. Izany hoe mila infrastructure structurantsika, mila mécanisationtsika, mila fandaminana ny ara-tanitsika, mila ny fiarovana ny rehetsahantsika rentsika, mila fandrindrana fantongavan'ny vokatra ny amintsika, mila fampitomboana an'izay vokatra izay dia izay ilaitsika izay zany aloha ny angatantsika amin'ireo mpamatsy vola mba misy fanitsiana kely ilay fifanarahana mba hamaly an'izay filatsika izay fa antsika mampitombo an'ilay vokatra ny fotony na miainga amin'ireo toeram-pambolena lehibe andrasantsika amin'ny fiafaran'ity fivorian'ity dia mba naiky ny mpiara-miombonantoka hoe amin'izay fanitsiana ny tena ekonomia izay manaiky ny fandaminana hoe amahana ny olana. Inona ny olana mahatonga an'ilay décaissement ambany be dia izay vahaolan'izay zany mila mivoaka androany ny fanoteneniko teo daholo inona ilay olana rehetrarehetra iainantsika amin'ny fiarahamiasa amin'izareo dia izay vahaolan'izay zany ny andrasana hivoaka eto inona ny fanarahana hanamorana an'izay fiarahamiasa izay amin'ny lafin'ny passation de marché, amin'ny lafin'ny fahazahoana vidinao objection any amin'izareo amin'ny tetikasa isan-karazany sy manatsarana an'izay mba ho haingakaingana kokoa fanapahan-kevitra rehetra mba hahatonga antsika mahatanteraka ara-tsakany sy andavana sy ara-potoana sy tetikasa rehetra mandeha amin'izao vanim-potoana izao. Dikana manaraka misy assise nationale régionale efa nataontsika teo milaza hoe inona ny filan'ny Madagasikara amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompiana, inona no tsy ampy, inona no ampiana dia angatantsika zareo hanampy antsika sy ara-dalàna amintsika hatanterana an'izay tetikasa rehetra. Andro stratejika 4 no nifantohan'ny fiaonana, ny fanjariana ara-tsakafo, ny indostria ara-pambolena sy ny fandrinana eto an-toerana, ny fandrindrana ny rotom-piarina sy ny tsena ary ny fitantanana mahomby mifototra amin'ny ango-drakitra. Tanjon'ny ministera roatonta ny azona vokatra betsaka sy tsara kalitao, ny anatsarana ny fidiram-bola ary ny azona fambolena mitodika amin'ny tsena sy ny fandrarana. Mpamokatra mahomby antoky ny firenena manjary ara-tsakafo.